L'actu du jour. Ankafaliana no iarabako sy soroko anareo rehetra tonga manatrika etona sy manome voninahitra izao lanonana izao izay entina anamariana ny fanolorana amin'ny fomba ofisialy fitaovana fanamboaran-dalana sy fampiasa eny ambanivohitra ho an'ny tafika malagasy avy amin'ny federasionn'ny Rosia. Ireo fitaovana ireo dia nampy ny politika mpanjakana miompana amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa indrindra ny lalana ary fanomezan-danja ny tontolo ambanivohitra mpamokatra ka hanamora ny fivezivezen'ny vokatra hampiasainy génie miaramila arak'izany ireto fitaovana ireto. Marina fa fanomezana fahatelo nataon'ny federasionn'ny Rosia ity androany ity araky ny voalazany Andriamatoa ministry ny folo alindahy teo. Raha tsy aivina ny fanomezana voalohany dia ny 17 febroary 2024 izay nahitana camion sy angidy roa ary sakafo ho an'ireo trabona tany Toamasina. Ny faharoa dia ny voalohany volana avrily 2024 ihany izay nanomezana ireo fiara mifono vy sy fitaovana fiadina maro isan-karazany. Anio dia mbola fitaovana maro no atolotra izy ireo ny fanjakana malagasy izay efa notanisainy Andriamatoa chargé d'affaires ao amin'ny ambasady ny federasionn'ny Rosia teo. Fiara mpanosika tany, fitaovana mpamokatra herinaratra 3, fitaovana mpamokatra rano madio azo entina mandehandeha 3, fiara lehibe mpanilika tany sy mpanamboatra lalana 1, fiara lehibe mpibata fitaovana sy entana mavesatra 1 ary fiara lehibe mpangady lavaka 1. Tsara tsy aivina fa efa mahatratra 20 taona mahery ny fiaraha-miasan'ny Rosia sy Madagasikara ary efa nahazo fitaovana ara-tafika maro tamin'ny Rosia Madagasikara tamin'ny fiaraha-miasa tany aloha tao ny fitaovana miaramila mavesatra, fiara-manidina, fiara mifono vy sy fitaovana fikirakirana amin'ny tanana, ny basy sy ny sisa ary maro ihany koa ny fiofanana sy fanamafisana ny fahaiza-manao teo amin'ny sehatra miaramila. Ny fa 20 septambra 2024 dia nisy ny fifanarahana vaovao ara-miaramila teo amin'ny gouvernementan'ny federasionn'ny Rosia sy ny Republikan'i Madagasikara. Toy izany koa ny fifanarahana nataony 20 janoary 2024 izay manomboka niatra ny volana marsa 2024. Ny taona 2024 dia efa nisy andina mpampiofana rosianina tonga teto Antananarivo mba hanome fiofanana teknika sy taktika ary amin'ny fitantanana ireo fitaovana miaramila. Manana ny maizy azy arak'izany ny fiaraha-miasa ara-miaramila sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny federasionn'ny Rosia sy Madagasikara satria ahafahan'ny firenena malagasy mitazona ny fifandraisana amin'ny rehetra sy mampiatra ny diplomasia toy azy mety. Fomba fiaraha-miasa diplomatika tsy hidirana lalina loatra amin'ny fifandirana iraisam-pirenena nefa ahafahana miaro ny filaminan'ny sisin-tanin'ny Madagasikara sy mitandro ny fifandraisany amin'ireo faritra manodidina. Androany dia mamaly ny resaka ataon'olona omben'ombeny milaza fa fitaovam-piadiana ihany no anampiny federasionn'ny Rosia ny Madagasikara manomboka misokatra ny fiaraha-miasa. Io zao dia fitaovana ampiasain'ny génie miaramila. Marina fa mbola fifanarahana ara-tafika no nahatonga an'io fa fitaovana ampiasain'ny génie miaramila izy io hanampiana ny vahoaka malagasy amin'ny famboaran-dalana. Manomboka amin'izao koa dia iova angamba ary faniriana izany ny fijeren'ny vahoaka malagasy, ny tafika malagasy izay ny eritreretina fa misehatra foana amin'ny filaminana teo fa zao ny tafika malagasy noho ny fanampiana avy amin'ny federasionn'ny Rosianina dia hisokatra koa amin'ny famboaran-dalana any ambanivohitra anampy ny vahoaka malagasy. Ny tenako moa vao nivoaka ny akademia miaramila dia tany amin'ny génie miaramila no niasa.
tany amin'ny taona 1977 zany fotoana zany a no nanomboako ny asa tao amin'ny Génie miaramila io. Dia izao ny zavatra hitako tamin'izany fotoana zany a, rehefa nampanaovina fiofanana zahay a iomana hiasa any amin'ny Génie miaramila dia nofanina amboatra lalana, nofanina amin'ny pombele, nofanina hamonjy ny tontolo ambanivohitra rehefa misy lalana tapaka. Tany Mananjary no fotoana voalohany asako tamin'izany a, tamin'ny anatin'izay atao hoe 4e brigade légère d'intervention de génie. Fa ny zavatra hitako tamin'izay a, na machine anankiray tsy nanananay, na fiara anankiray tsy nanananay. Hany ka rehefa ty aoriana nivadika ho tany amin'ny lafiny hafa ny asana satria tsy hita hoe inona ny natao tany amin'izany a Génie miaramila zany tamin'izany fotoana zany. Velona amin'izay ny Génie miaramila, andreo atao ministra, andreo atao generaly, lehibe ny tamajorony Rotafika, tsy hoe miangatra satria Génie ny hatramin'ny voalohany mba hoentina hamonjena ny vahoaka malagasy koa amin'ny olana lalana iainantsika amin'izao fotoana. Isaorana ny Fédération an'i Rosia nanome ireto fanomezana voalohany amin'ny Génie miaramila reto, fa misy fanomezana avy amina mpiara-mombon'antoka anankiray koa ho tonga tsy ho ela mety any amin'ny 17 ny volana Jona, engin machine any amin'ny 15 isa izy io hanamafisana ny tanjaky ny Génie miaramila ahafahany miatrika an'izany famboaran-dalana any amin'ny tontolo ambanivohitra izany. L'actu du jour.